Azamalena ratuka me mandi Fasa falina ita norabwe Zemanala fenolu magafi Araroti na fona le move Hey, kakatitum pis manawe Kakatitum pis manawe Kakatitum pis manawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Dia tonga indray ary telefona izay ionatsika isan'andro eto amin'ity fahitalavitra record Madagascar fandahana destination Malagasy indray no mampiatrana anao amin'izao fotoana izao rehefa zoma tahaka izao ihany koa dia andray mpanakantotsika ary ity mpanakanto izay horaisintsika ety dia tena mpanakanto avy lavitra mihitsy ka dia tonga telefona izay hoe ionatsika amin'ny ary maro isika nangataka azy na ny any avaratra na ny any atsimo dia tsy izy izany tovovavy kely izany fa dia Wendy CATHALINA miarabany Wendy CATHALINA Merhaba ka destination Madagasy, merhaba anao Mirna. Izay le tsikitsiky charme rehetrarehetra izay araka ny teneniko hoe mbola kely dia kely mihitsy Wendy CATHALINA nisy resaka be mihitsy nandeha tao Facebook tao Wendy CATHALINA rehefa célèbre ohatra anareo koa dia tsy maintsy mandeha izay resaka izay aleoloha tonga dia tombotsika hoe firy taona maro Wendy CATHALINA dia mbola mianatra ve? Za fito ambin'ny folo taona tamin'ny janvier. Janvier? 8 janvier zay raha ohatra hoe te amin'ny cadeau. 8 janvier. Dia za mbola mianatra. Mbola classe de terminale. Classe de terminale. Ity zegny. Araka ny teneniko teo hoe avy lavitry Wendy CATHALINA satria Wendy CATHALINA amin'izao fotoana izao dia tsy mipetraka eto Madagascar intsony. Aiza indray andy? Za fa mipetraka La Réunion. Fa za ndraiky votsela za nandeha tagny depuis décembre tamin'ny 2018. Décembre za ndraiky taloha zegny teto fô za. Dia fa any koa zany no mianatra. Ie, zay zany mahatonga an'ilay hoe indraindray ohatra misy contrat tsy annulé satria vu an'izay hoe Wendy CATHALINA mipetraka tsy za tsy tangala contrat na ino fa za tsy eta e. So nare gaga. Dia amin'izao fotoana izao mipasy hoe elaela eto Madagascar. Za mijanogno un mois ke novembre za vao mandeha. Novembre mandeha. Ohatrany ahoana ny fiainana any La Réunion Wendy CATHALINA mitovy amin'ilay mitovitovy eto amintsika eto Madagascar ve raha ohatra hoe resaka amin'ny startsika zareo mpanakanto any? Mitovitovy? Ia mitovitovy. Zareo tany ve mahafantatra hoe mpiro Wendy CATHALINA? Non, la plupart fa tsy jiaby. La plupart fa inona no tena hoe samy hafa ny jeune sy ny jeune aty amintsika aty? Zareo ihany koa ve fa jejejo mitovy ny Wendy CATHALINA? Jejejo loatra. Jejejo be mihitsy. Raha tsy diso dia nifampiresaka ihany manko izay sy ny maman any Wendy CATHALINA nisan'ny tena namana akaiky ihany koa dia hoe tamin'ny voalohany aloha tsy tamana. Inona nahatonga izay tsy tamana izay Wendy CATHALINA? Inona ny zavatra hoe hita? Za voalohany tonga tagny. Za déjà voalohany za mbola tsisy namagna. Mbola tsy olaiko loatra dia azon'ilay za mbola tsy miboaka igny fô après koa fa mianatra maro olo hoe misy camarade tamagna mitovy amin'ity fô. Betsaka ihany ny vehivavy malagasy any sa la plupart tonga dia hoe étranger daholo? Maro. Sady namako agny presque gasy aby. Gasy. Ok ary zay ny satunany kely fotsiny zay rahantsika amin'ny Wendy CATHALINA fa nyteneniny teo mipetraka any La Réunion izy 17 ans 8 janvier zay ny date d'anniversaire ary aka baka zany hoe baka français moa zany satria efa any fa zao aloha tsika dia anaraka mozika dia tohizantsika amin'izay hoe inona raha nahatonga ny Wendy CATHALINA lasa mpihiry. Dia mitohy hatrany ny fiarahantsika Wendy CATHALINA izay ny mpanakanto miaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao. Inona marina zany nahatonga ny Wendy lasa hoe mpihiry? Nanaiky ve maman? Inona nahatonga an'izay? Mamako malo nagneky. Mba tantarao anay hoe le tantara.
za mbola hely za tagnaty chorale l'église fa za mbola tsy nanagna eritreritry hoe andeha hira andeha studio andeha ino fa efa depuis za nakatra teto nakatra tatana amin'izay le misy camarade le mandeha mihira mandeha studio farany tafira dia nagnano hirana raiky za hiala igny mois de janvier zegny zay azoko ono fa na izy mbola tsara natao clip fa ela am'izay fa mamako tam'izay ninsiste aloha atao clip volagny dia za mbola tsy nagneko za mbola tsy de vognony zay za dia zay eky vo natao clip dia nanomboka igny amin'izay za nanjary tiako izy loso zany hoe mamano wendy mihitsy zany nanosika avy aty aoriana hoe aleo atao clip zany hoe tsy napoziny ihany koa zany le feo raha tamin'izay dia ohatrany ahoana amin'izay ny réaction ny wendy vao hoe nivoaka clip ohatrany ahoana ny fijerin'ny olona ny remarque-ny olona rehefa nivoaka raha le hira za maloha tsy de hitako nisy raha be loatra e fa le ohatra le raha finazatra za taloha regny fogna ve maro feky raha tsy manjary atako regny le fiera ve anao tamin'ny namoaka an'iny hoe za hiala moa zegny titrany fiera ve anao hoe mba mahavita zavatra ohatry zao sa inona ny zavatra tonga dia hoe ny remarque anao vao vita le clip za maloha fiera aminahy za koa karazan'olo ino za timide zay za dia zay aloha dia ty tantaratra fa wendy dia tena timide mihitsy fa nefa ny atao anatin'ity sehatry ny mpanakanto ty zany wendy mila miresaka mila tsy matahotra mason'olona dia ahoana ny andresena an'izay za ndraiky miezaka za maloha tegna miezaka za hoe tsy ohatra za tsy miavony fô za fô timide fa za ndraiky koa fa misy olo mikoragna aminazy za mikoragna ok ary misy mantany ihany koa wendy CATHALINA hoe anao ve olo métis ary aveza ny tena hoe tany fiavinao za tsy haiko hoe za métis sa malagasy ranoray tsy haiko hoe za boka gasy fa tsy haiko ery mamako koa agny métis ka zay za mety métis koa za tsy haiko za avy Antsuy avy Antsuy ok ary andao indray aloha anaraka mozika indray tsika wendy dia avy eo toizatsika indray ny ndao azy dia mbola mitohy an-trano fiarahantsika mariana trano fa aty amin'ny Petra Hotel misy atsika amin'izao fotoan'izao wendy CATHALINA mpanakanto avy any Antsuy ihany afa tsy monina eto Madagascar ihany koa izy amin'izao fotoan'izao dia zay moa ambadimbadika eo sady mifanitika party ka mety gaga ihany koa nareo fa tsy maniny anisan'ny mandravaka amin'ny fiarahana avokoa zany rehetra zany hitodika ato amin'ny wendy CATHALINA amin'izay iza hoany mamorona ny hiranao e mamorona hirako ohatra hoe le hiranao voalohany iny ve zao efa enao namorona an'iny sa tsy za arusy namorona iny fa za amin'izay io za miara-miasa amin'ny nay musique amin'ny anise dia izy fogna tatoato miara-miasa aminahy mbo ny iranaka farany igny tsisy fa voly tsamiakolo izy sintry nanokatra izy dia rehefa le hoe mitady thème na hira ohatra ireny dia enao no manome anazy hoe mba ataovy tiany titrany sa sary zareo ndraiky za koa fa misy idena ndraiky ameko izy dia fa karaha zegny fa mba tantarao hoe le hira le tamin'ny voalohany le hoe za hiala iny za hiala moa sa za tsy hiala za hiala inona ny tantaran'izy iny fa karazagna ino zegny olo miaraka avake tsy haiko misy raha tsy fandaminana regny avake empaka viavy dia miala fa natonga an'le izy hoe avy any amin'ny wendy CATHALINA hoe andao tiany ataontsika titre sary zareo le namorona tamin'izay ny hoe aleo mba atao an'ity thème ity fa ty mety aminao nanaovagna zegny zay koa tsy azoko ono fa karaha nagnanognano flow tamin'ny instru direct fzy hiala zegny edy raha nazony vava dia tavela natao igny amin'izay misy mame fanamariana ihany koa wendy CATHALINA fa enao lalao fitiavana be mihitsy rehefa ao anaty mozika ny hiranao rehetrarehetra mihitsy ny akamaroany moa zany zay hoe mitantara an'izay fitiavana izay dia zay mampatonga ana miteny hoe efa milalao fitiavana tiako atongavana wendy dia hoe zany hoe fiara-miasa zany natonga an'le hira ary le izy nefa tonga dia mety be aminao ihany koa no milalao an'le izy
Napozinao ve hoe matavavoaka ohatry reny ianao rehefa taty aoriana ty? Tsy eritreretiko feky. Zaho indray ary hidirantsika le hoe Wendy Catalina timide ianao fa tsy hoe akory hoe miavona araka n'ilay fitenin'ny olona. Ohatry ny ahoana ny rehefa ialehanao le manao clip reny mandany fotoana be ve miverimberina be mba tantarao ohatra hoe le clip farany iny zao. Clip na farany igny mba nijaly zay nagnano izy igny satria hira vao nataony niany za miboaka studio direct nandeha nagnano clip hira i mbola tsy haiko mbola tsy zatra za hira io mbola tsy haiko feky nijaly zay nagnano izy igny fa d'habitude ndraiky za tsy magnino magnano clip satria réalisateur koa fa zatra za tsy magnino fa za nagnano clip voalohany fa le mbola menamentra. Dia izy indray arô no misafidy ny lambanao e. Ianao hono mahay mihaingo dia zay daholo anisan'ny fanamariana ny azo dia tsara fa ho tenentsika zay. Lambako za tompony. Za tompony fô. Manao fikarohana mijery amin'ny internet sa misy hoe tena mpanakanto hoe ankafiziny ohatry ny hoe za zao mahita ny Wendy Catalina eto ozy hoe Eva Queen zany miresaka amiko zany sa za ndraiky tsy dia misy olo laiky tahaka loatra za misy mpankafy ino mankafy pira za fa tsy alaiko tahaka loatra fa arakaraka le raha ataondao sake zegny za tiako miankina amin'ino no alainao tahaka. Hidirantsika ny volo hidirantsika ny eo amin'izay hoe lafin'ny haingo sasan'izay ankoatran'izay hoe resaka kanto izay fa eto indray aloha tsika dia anaraka mozika hafa. Hidirantsika misy lalindalina bebe kokoa amin'izay ary eo amin'izay hoe resaka zavakanto ny Wendy Catalina izay 2000 firy moa zany Wendy ny tena hoe nanomboka ny hira 2010 non 2017 inona ny zavatra hitan'ny Wendy Catalina hoe fa miova ary efa tena mametraka mihitsy hoe mampanakanto anao amin'izao fotoana izao hoe inona ny zavatra hoe niainanao tamin'ny 2017 dia amin'izao nefa ianao tsy manao an'ilay zavatra niainanao taloha tsony. Tsy haiko loatra. Ohatry ny ahoana ny fifandraisana amin'ny namana ohatry ny ahoana ny comportement raha tsy diso dia Wendy Catalina ihany koa anisan'ilay partage zavatra be ao anaty Facebook izay dia nefa ny ihany koa ireny Wendy Catalina misy ny mandray anazy hoe côté négatif misy ny mandray anazy inona ny zavatra hoe hitanao hoe fiovana zegny ndraiky za taloha tamin'ny Facebook zegny tsisy raha tsy publier koa raha tsy haiko ke zake mbo fa ino fidifidigny zegny raha boaka amin'ny Facebook na ohatra namboaka magnara-dalana satria hafa be fizavan'olo anaty fa za ndraiky na dia zegny za tsy sesa loatra za mandeha be horirika zegny za voakapa olo mizava fa za d'habitude za olo simple fô za simple fô ok ino zany aloha mbola tsy miova iny fa mbola hoe ino Wendy foana iny ny ankoatran'izay maro namana Wendy sa hoe niavana ihany namana sa ahoana indray mahakasika an'izay hoe sa rehefa mpanakanto dia mila le hoe misitrisitrika zay za tsy haiko e za misy namagna fa tsy haiko lera antony igny zegny za misy namagna karaha olo jiaby fa tsy haiko atry zay ndraiky za resaka namagna igny za tsara niova mbola karaha za taloha fô mbola anao taloha fô hidirantsika indray ny mozika anao firy zay ny clip efa vita à peu près 15 akagny doka fa maro misy tena hoe clip tena tianao amin'ireo efa vitanao reo hoe tena hoe henonao foana jerenao foana clipko tegna tiako zao voly igny avy voly ndraiky tsy amiakolo igny tegna tiako voly ndraiky tsy misy antony manokana sa inona tena hoe mahatonga le hoe le izy tianao tsy haiko karaha mafy tsaratsara za tsy haiko ary nisy amin'ireo hirany hoe tsy hoe niforonona moa zany satria hoe misy miara-miasa amin'ny Wendy ao anatin'izay famoronana izay fa hoe navoakanao hoe touchéanao hoe tena hoe zavatra niainanao ve ireo clip 15 ireo inona amin'ireny ny zavatra hoe tena hoe niainanao tantara moa zany tsendriky fa misy fa mbola audio fa niboaka fa clipnazy mety atoato fa hiboaka satria fa nitournena efa elaela mety fa hiboaka atoato clipnazy
Inona ny titran'izay izy? Ameza izy. Ameza izy? Fahazazoko an-tsaina. Inona ny sarotra manao clip sa ny manao live? Raha ho an'ny Wendy Catalina manokana, zavatra iainanao manokana no resantsika eto. Satria le Sarotsarotro, aleoko magnano live sarotsarotro, magnano clip hitako moramora. Manano live sarotra? Inona ny tena hitanao hoe mampasarotra anazy? Avy am'le za timide vo za zany des fois za fa zatra za kaofa avy sur scène zegny izy za afaka fogna fa le za agnaty mbola agnaty coulisse karaha mbola mbola le mataotao fa après ça va edy zegny fo des fois habitude magnino. Dia taiza ny alinanao voalohany? Taiza ny ino moa zany? Nakarako satra voalohany teto tamin-Jospub. Tamin-Jospub nanao ahoana mba tantara hoe nanao ahoana tamin'izany? Napozina ve hoe mba tantara hoe sa le mararikibo reny foana tsy nahita tory mihitsy ve? Endrika niala tan-tragno za mbola tsisy problème tsisy ino navy tao tamin'izegny dia za trety torinaka zegny miakatra satria za tamin'ilay artiste naronaro nandeha niboaka za nangala rivotra tamin'ny terasy stressé be zay za karaha te andoha efa za volagnin-jareo efa tourno Wendy za karaha te oe za tamin'izay fa za te niakatra taloha taro tsy nagnino za zegny magnano zegny fo le mialohan'le spectacle zany le matahotra be sy fa mino fa efa mezatra tsikelikely za kely ndraiky efa zatra eny ary fanombohana avokoa zany zavatra rehetra zany ohatra ny tsika rehetrarehetra mianatra any tokantrano ihany koa hoe sy mianatra asa ihany koa hoe voalohany aloha dia mbola tsy dia ao tsara fa rehefa fur et à mesure iny dia mandeha ho azy ndao indray aloha tsika naraka clip dia rehefa avy eo tsika fizatsika trano izay resatresaka miaraka amin'ny Wendy Catalina izay. Dia tavavena soma tsara indray tsika hiaraka amina sipakely satria dia tena mbola zaza mihitsy Wendy Catalina. Tena anarana moa le Wendy Catalina? Tena anarako. Tena anarana? Fa juste le nom fo nalagna raha koto malala fo nalagna dia prénom na prénom tonga dia hoe Wendy Catalina. Inona ny zavatra mahasarotiny any Wendy atao anatin'ity mozika ity? Mampanigny za. Ohatrany rehefa sendra mijery mozika ianao ohatra dia hoe tsy tiako raha karaha ty na hoe tsy haiko hoe za rehefa manano la mozika ataoko karahan'izay. Inona hoe tena hoe hoentinao hoe please hoe zay tena hoe zava-dehibe mihitsy ao amin'le resaka lamody ve sa le resaka parole ve sa le resaka apparence ve sa resaka déjà izy arakaraka misy olo zegny ohatra na clipnazy zegny tsy haiko tsy raha fa iranazy tsara raha zegny tsy dia masalo amina ohatra resaka clip zegny dia zegny hitako hira kofa pare aminaka fa tsy haiko iranao ndraiky kafa tsy raha pare clipnao na tsara tsy haiko fa naka resaka amin'ny hira zegny dia hira parole sy raha karaha zegny. Ianao ihany koa anisan'ny sarotiny amin'ny fomba fiaingo sa ino manko aloha zany loha hatreto mbola hoe anisan'ny mahazo point be Wendy Catalina amin'izay hoe resaka fomba fiaingo izay sa ianao tsy dia miasa saina amin'ilay ana fa ohatrany hoe mandeha ho azy reny za dia ohatra za zay kofa laoko za simple ndiboaka ino simple fa ohatra koa ndiboaka ohatra andro tsy haiko ohatra andeha monjy raha magnan'igny kofa hitera zegny dia miakanjo tsara fa kofa hagnano simple dia simple ok ankoatran'ny izay Wendy Catalina apetraka ity fanontaniana ity satria ianao fa atao anatin'ny sehatra ny hoe célèbre inona ny tena ao anaty tapa-kevitranao aloha hoe anao an'ity mpanakanto ity anao artiste satria hoe hitany Wendy rehefa monsieur télé ary indrindra zao hoe amintsika vehivavy tena maro be mihitsy le mifosafosa karty hoe tin zao koa mbola zakany Wendy daholo ve reny regny ndraiky bon tsoroko e za tamin'ny voalohany nanombohan'izany volombolagnin'olo be karaha izy tsy haiko
la tava mikoragna regny tsy de nahoako fa za taloha za mamaly commentaire tegna mamaly de volagnin'olo za karaha ny fa tsy mety volagnin'olo de après depuis tamin'ny anniversaire ana igny za fa tsy nahoako zare mborogna tsy ahoako tsy ahoanao zany hoe zay le fiainana artiste zay la vie d'artiste fa na de zany aza misy zavatra efa tandremanao be amin'izay koa ny resaka Facebook inona zao ohatra ny tsy ataonao tsony le za talobaka za tsoriky ary misy olo ndraiky mahita za mais zegny fa za olo farany tia ohatra na ohatra namako zegny ohatra volagnina amin'ny Facebook dirako maloako jiaby valia commentaire mais maintenant za fa tsy magnano karaha regny fa tsy magnano za fa tsy magnano ok re rehefa le Wendy le misy miteniteny reny de inona zavatra tena le tsy tantinao inona zavatra tsy tianao zany raha zareo ohatra koa mivolagna za ohatra tsy de ahoako e ohatra le ohatra miditra zareo amin'ny commentaire mandeha manity za mandeha manity mamako igny de tsy tiako fa izy koa mbola raha mikasika za ok zany hoe anisany tena sary-piaro amin'ny mama ihany koa Wendy e mitovy anazy adala kosa zay tsy sary-piaro ny fianakaviana ny olon-tena ny havany akaiky ihany koa re ankoatran'izay Wendy ohatra ny ahoana ny fandaminanao hoe sady miry ianao nefa ianao mbola mianatra ihany koa fandaharam-potoana karaha tamin'ny za tepaka fa nagnano terminal teto de za teto amin'izegny nagnano ianao le nanao terminal teto moa mbola tsy nanao examen bac tsy nagnano za fa tsy afaka fa avy tamin'jedy satria ndraiky matetika za tsy mianatra mandeha de zegny tsy haiko azony le raha voalohany be taminah de tsy haiko fanamboragna izy fa zake amin'izegny efa nipodesika le vacances zegny fô mandeha ty de igny vao mandray contrat de avy amin'izegny am'izay mahatonga za le tsy mangala contrat amin'izegny satria manjary tapaka koa fianaragna de biososy zany efa presque eto koa moa zany tsika de ampafantatra an'ireo organisateur hoe Wendy Cathalina tsy monina eto a Madagascar fa rehefa misy ny fotoana zay hoe karanao eto a Madagascar de afaka manao an'izay contrat maro samihafa zay tsy zay andao indray aloha tsika ary anaraka mozika de toizatsika hatrany zay resadresaka zay satria fantatro ary de tena lina ihany koa ianareo ary tokantrano hoe ohatrany ahoana ho io Wendy Cathalina io ry mirina rehefa ampiresana de io izy io zao efa miresaka koa nda hoazy mitohy hatrany ary satria mbola ao tena hoe ao anatin'ny fotoanany mihitsy tsika amin'izao fotoana izao efa maromaro ihany izay hoe fanontaniana efa noentsika izay ary akamaroan'ireo fanontaniana moa zany dia hoe namaly foana Wendy Cathalina zay fanontaniana miainga eo dia valiana dia arakan'izay hoe Wendy Cathalina mbola mianatra nefa mira ihany koa matetika ihany koa Wendy Cathalina rehefa le hoe mbola ao anatin'izay fianaran'izay dia mila mampiseho foana hoe intelligente ianao any ampianarana any tonga dia mine Wendy Cathalina vao resaka fianarana fa hidirantsika ihany zay Wendy Cathalina hoe ianao hoe mametraka an'izay ihany koa hoe tokony fantoka bebe kokoa ato an'ity fianarana ity za satria ny imaginao no jerena amin'izay tsy maintsy bake tsy maintsy fa mino fa mahazo moyenne foana kosa rehefa any ampianarana sa efa nisy fotoana somary variana kely dia mbola za taty taty Madagascar no fa za ndraiky za taloha za mbola tsy nira ça va fa le za teto fô za somary variagna tamin'la musique za tsy de nasala loatra tamin'ny fianarana igny dia niososy fô zake ndraiky kafa mianatra mahay lohan'olo mitovy jiaby zeny lohan'olo mitovy jiaby kentsetsaka ok ankoatran'izay Wendy Cathalina eo mama dia eo ianao inona no mahasarotiny any mama aminao maditra bake maditra ohatra hoe inona zao le ditra efa nataonao dia tena tezitra taminao mihitsy izy tamin'izay fotoana izay ary tena mbola tadidinao foana izay fa tsy hanao an'izay tsony ianao tsy azoko tsy azonao foana irano dia tsy mety sa hoe teneniny zavatra dia tsy mifantoka amin'ilay resaka fa lozana mikitikidika Facebook eo
tsy azoko ny fo ndraiky le izy magniry karaha an-tragno ndraiky le zaka mo andraso le avy mba tantarahoanay hoe journée anao rehefa andavanandro ko tsy mianatra ko tsy raha atao mba tsy mizaha télé tandregny hira hira foana zany ho fiainanao zany hoe rehefa mijery télé anao dia tonga dia eo mihira ndraiky dia ndraiky za kofa tsisy raha ata igny magnano maquillage tsy mandeha miboaka fa magnano maquillage mangala sary zay ao an-trano zany hoe manao shooting zany manao selfie moa zany tena marimarina kokoa hoe manao selfie ao an-trano ao ankoatra amin'izay raha ohatra hoe isakitsika mihitsy resaka hoe artiste dia inona ny zavatra hoe tianao atao ary mbola hoe izay ihany koa mahatonga ny Wendy Cathalina hoe mianatra amin'izao fotoana izao asa tegna asa tiako za zegny tegna tiako tegna za taloha za mbola hely le mbola mianatra amin'ny primaire mo test de l'air fa za keny eo fa za tegna no responsable na ressources humaines responsable na ressources humaines zegny tiako zay ny tena tianao atao inona ny tiavanao an'izay za tiako zegny mbo tiako karaha magnampy za faneraisana amin'olo na l'école zegny na ino dia za tia ohatra midy olo tiako mandray olo raha magnan'izay za tiako ok ary izay hono ny asa tiany Wendy Cathalina atao ka dia hirariana soa hoe ho tonga amin'izay tanjon'izay izy fa dia hanaraka clip indray aloha antsika ahafantarantsika hoe inona indray ny resaka hoentin'ireto mpanakanto hafa ireto mino sy manantena fa amin'ity andro anio ity dia hoe zantsika hoe ahafantarana hoe iza marina zany Wendy Cathalina zany efa noentiny teo ny resaka mozika efa noentiny teo ihany koa ny fanombohany tao anatin'ity mozika ity ary eo ihany koa ny hoe ny andavanandrony ny fiainany ao atokantrano dia hoentiny amintsika eto ihany koa hoeto hoe inona ihany koa moa zany mahavariana ny Wendy rehefa ao an-trano ao ankoatran'izay hoe fijerena clip izay Wendy ve mazoto manao raharaha mba manao raharaha zay ny fanontaniana voalohany inona le raharaha ataony Wendy za manasa kapilany za mandamina tragnony sao dia tsy hainareo le kapila fa vilia hoe izy no manasa vilia dia izy mandamina trano mba manao ataoko mihitsy hoe mba manao sa tena manao raharaha mihitsy magnano tsy le ndrasana foana le bedesina reny zay mba manao ary inona raha tsy tiany Wendy Cathalina atao fa mino fa tsy manasa lambo Wendy ndraiky tsy manasa lambo tia mampiry-trano efa noentiny teo moa dia iny tsy haiko loatra alefa mandeha ohatra hoe mividy provision efa manao an'izay sa mbola hoe tsy ao anatin'izay si dia mazoto amin'izay sa ino tsy mahary manahirana kely rehefa tsy makamo satria tsary za zay raiky zegny tsy maintsy miaraka amin'ny hery mamako ça va ankoatran'izay ary hidirantsika amin'izay le eo amin'le resaka le hoe fitafy satria efa noentina teo ihany hoe ianao no misafidy ny fitafinao misy tena hoe fitafy tsy ho ataonao mihitsy ve raha ohatra hoe raisitsika amin'ny clipnao ny akanjonao moa zany ianao ihany no miantsena anazy sa hoe miaraka amin'ny mamanao rehefa mandeha miantsena ndraindraiky za ndraindraiky miaraka aminazy fa tsy maintsy hoe midemande ny permission avy any aminazy foana ianao zay tsy maintsy lamba tsy haiko hatreto mbola tsisy hoe lamody tsy tiany mamanao ataony Wendy Cathalina sa presque hoe tout est permis avokoa ny rehetrarehetra fa le raha tsy tiako za tia short za ohatra fa short izy koa ohatra tay ohatra karaha regny fa izy koa tay base bakeo short j'aime pas tsy zatra za ohatra ndraiky izy koa ampiarahagna amina ambony ohatra tsy magnaboaka kibo ça va fa izy koa kibo ve za tsy za taloha ndraiky za tia fa za ke na za megnitra kibona miboaka tsy dia sady nahazoazo aina ianao amin'izao tsy ohatran'ilay taloha
sao dia gagnareo any tokantrano any fa Wendy somary sarokenatra ary izay moa zany fampiresahanay voananuka mihitsy hoe izy somary sahirakirana ihany koa izy rehefa miresaka fa zao izy nefa ny tena hoe miresaka be ihany koa dia efa isaorana anazy manokana ihany koa zay fa tsy mora no miresaka tahaka izao ny ankoatran'izay hoe Wendy Catalina fotoanany izao teneniko ianao hoe maro be mpakafy anao mbola misy ihany koa nefa tsy makafy anao fa mino fa amin'ity fandaharana zay hoentsika androany ity dia hiatombo zay mpakafy anao zay inona ny afatra omenao amin'ny zareo reo fitrana alo merci aminareo le mankafy avake za zegny miezaka mbo agnaboaka raha tsaratsara agnaboaka raha tianareo fa zegny za fa tsy andeha ideka andeha raha ankalegnanareo za zay ny afatra zay inona ny projet anao manaraka indray raha ohatra hoe anao amin'ny mozika ny resantsika za kedy tany indianako edy fô ndeha aiza izy ty Fenerive aveke vavateny avaka amin'izay mandeha Nosibe zany hoe le fotoana hitsanonanao eto Madagascar io zany no vita igny kofa tapitra ataoko hoe dia mandeha miverina mody tsy malahelo namana taty Madagascar ve sy malahelo dia zao zany lasa manana namana hafa indray any la réunion any za agny ndraiky tsoriky fa presque namako taty le nandeha agny regny fa tegna namako le efa taty le efa fakafantatra taty Madagascar eny ary anaraka mozika anao tsika afaka fotoana fohy fa misy hiranao voavoaka voatsely zay koa dia eto ianao anazava azy hoe inona indray mahakasika an'ity miangotro igny izy boka miangotro zegny mokony misy olo manko tsy mahay hoe inona marina dika miangotro eny tantarao dia ezahako miangotro zegny tsy miaingitry raha tsaka hoe inona le tena fandehan'le tantara za zegny tia olo araiky dia kofa eny zegny anao tia igny dia tsy ahoany zegny tsy asany loha zegny dia falozana mijery vehivavy hafa na dia mampiangotro zegny izy mba la fin ka tsy olona efa zegny hoe dia hiaritry beke dia losy koa ok fa rehefa avy eo zay raha vaovao zay voarahantsika fa zao aloha tsika mbola anaraka sanganasana mpanakanto hafa indray dia tonga amin'izay aty le fotoana izay hoe anarahantsika an'izay mozika ny Wendy Catalina zay ary misy manateny zay fa hoe efa sasamiandran'izay ihany koa isika tsirairay avy mozika ny vaovao be zay no efa noentiny teo hoe miangotra fa miangotry miangotro mety fomba fanomako anazy ye fa mialohan'izay dia antanany Wendy tsika hoe efa nisy fotoana hoe Wendy hoe manao show na karazana live reny dia hoe tsy matavavoaka feo na mety mipilaka ny talon na mety nenjera tsy haiko zay zavatra niseho tamin'izay fotoana zay raha nisy za tsy pilaka tamin'ny talon tsary fa za ndraiky feonaka mivara lila mpanakanto rehetra tsy maintsy mandalo an'izay avokoa ary misy fotoana ve Wendy mba mifampiresaka amin'ireo hoe mpanakanto efa zokony efa matian'ireo artiste malagasy ohatra des fois ohatra hoe izy zao mba mifampizara mba hoe mba misy miteny tsara ny mozika ataonao fa mba mame conseil izy hoe atao ohatr'izao hitako tamin'ny taonte satria tamin'ny zata mayoty dia niaraka tamin'ny DJ Morshid niaraka tamin'isa DJ Morshid DJ Morshid sady izy koa mo fa ela tagnatin'izy dia na resaka tamin'ny timidité na sur scène zegny na izy mampianatra ataova karaha zao zegny tegna mbo nagnampignampy za hely tamin'izegny dia hitanao hoe ilaina be nefa ilaina be iresaka mpanakanto malagasy tsika Wendy za matahotra tsy hoe akorintsika hiteny hoe anakiana na hoe fa mba antany anao hoe isa zao mpanakanto malagasy hoe mba anisy ankafizinao anisy tianao tegna tiako sy le raha tsy viavy
Viavy za dinay izy tiako. Déjà izy mimira izy sanako tiako. Anazy jiaby tiako. De lehilahy koa pareil Shine koa. Voilà bebe za tia Mad Max be koa. Mad Max? Ok. Ny ankoatran'izay mialohany tena hoe anarahantsika an'ity WENDY ve no misafidy andreo lehilahy izay hoe manao clip miaraka aminao sa ahoana indray mahakasika an'izay? Tsy ianao zany hoe tsy idiranao mihitsy zany eo amin'ny lafiny hoe figurante. Dia tiako hatongavana manko WENDY hoe olona fantatrao avokoa ve reny sa hoe izay nareo vao misy fotoana vao ifampikitikitiky eo dia ohatrany ahoana ny ambiance? Misy olo tsy haiko des fois zegny fô ndraiky problème amin'ny clip ndraiky le olo sambako hita dia somary sahirana anao ave scénario deky ohatra izy koa tsy fankatia be regny tsy mahita izy koa le hoe mifampitositosy regny sahirana be za ampôdipôdy zay zany zavora fa misy fotoana ianao mba mame avis ihany hoe mba lehilahy ohatr'izao ny atao anatin'ny clip sa ianao tena tsy mijery an'izay fa efa apetraka ao amin'zareo mahakasika an'izay? Fa zareo feky mahay igny. Fa zareo fa mahay izy. Eny ary avy hatrany ary WENDY dia alefantsika amin'izay ty hira ty. Firy andro zany nahavitanan'izy ity dia izy indray namorona an'ity hira miangotra ity? Namorona hira miangotra Papa Jess. Papa Jess. Et dans le tournage nous disait sur jour, 4 jours. Fatati à Madagascar. Il y a Tamajunga. Et voilà. Une boca tamni ça fait le 5 octobre. Il y a une boca le 5 octobre. Lam tsy nanahirana anao ny tao anaty klipy tsisy hoe clip le ino le tsaiky le mbola tsy deko tsara igny fa après ça va deuxième jour ny le parole ny lesbienne fô le tamin'ny voalohany fô ok azy rahantsika ary izay vokatra vaovao izay hoe tsy WENDY CATHALINA izay raha toka hoe nisy fotoana somary nanahirana anazy kely natadidy toy-kira fa nefa amin'ny fivoahany dia tahaka izao fa le lehilahy ato anatin'ity clip ity olona efa fantatrao sa izay koa vao fantatrao? Vao fantako tamin'ny androny eo. Vao fantatrao ok azy rahantsika ary ity mozika ity.
kofa tufukutikira manora ekwamnomit mangova asara nangina oluko chavintenga miyangucho samituru muvadibe kemiyevichitsisayalanga mapyangucho asara nangina oluko chavintenga miyangucho samituru muvadibe kemiyevichitsisayalanga mapyangucho asara nangina oluko chavintenga chavingize miyangucho samituru muvadibe kemiyevichitsisayalanga mapyangucho asara nangina oluko chavintenga miyangucho samituru muvadibe kemiyevichitsisayalanga mapyangucho alela nangini zikombo mtucha ni mari nkufatitia dia ino ny vokatra vaovao be anisan'izay tena hoe tsara dia tsara ihany koa fa dia hoe mirarisoa anareo anatin'ny tarika Wendy CATHALINA satria Wendy CATHALINA ny vatantenany eto fa ny ao ambadika an'izany Wendy CATHALINA zany tena mpiara-miasa tena maro be mihitsy fa zao Wendy CATHALINA misy manontany ihany koa hoe izay manko mahatonga ilay fanontaniana hoe miavina tsy miavina raha ohatra hoe te hifandray aminao dia ahoana ny azahoananao amin'ny Facebook ave sa amina resaka hafa Wendy CATHALINA amin'ny page Facebook naka za isanandro za mamaly message mamaly zay hitako voavaliko dia isanandro amin'izay misy tsy mahita mivolagna miavo fa le voavaliko ndraiky hitan'zare za mikoragna be hitan'zare za tsy miavo fa za maro loatra bokazy za miezaka dia zegny fa tsy zazaraiko mamaly izy ka misy mamaly ohatra le c'est contrat de le olo tikoragna tsotra aminazy zegny dia za mamaly azy misy olo kafa mamaly ny tsy zazaraiko tsy ianao rery mamaly za fa tsy arako za tanare miavo ankoatran'izay ihany koa ao anatin'izay hoe resaka organisateur maro samihafa izay dia lefa le numéro amin'ilay clipnao iny ny numéro an'ny manager dia efa iny no atsony sa raha ohatra hoe misy resaka hoe te hakanao hoe mba hanao cabaret te hanao lève dia aiza indray ny azahoanan'izay contact izay amin'ny clip nakatatoato mba tsisy numéro fa matetiky olo mandeha mikoragna aminaka amin'ny Facebook amin'ny Facebook ay amin'ny Facebook zany no azahoana ok ary zany midika fa hoe tsy miavina izy misy manadaladala ve Wendy ao anatin'ny Facebook ia misy manadaladala dia mamaly ihany ianao amin'ireny tsy tonga dia tsy mamaly ianao inona ny resaka tena tsy tianao atao rehefa amin'ny Facebook amin'izay tonga dia mazava eto hoe vao ataonareo an'izany izy dia tsy tiany zany misy olo avy tsy mandefa bonjour tsy mandefa ino avy direct mikôty le manadaladala reny direct tsisy amizay tsisy politesse tsisy mampahininy za tsisy respect zany ok ary fa Wendy CATHALINA koa no manana fomba fijery tsy haiko mety izay ihany koa ve mahatonga an'ilay olona miteny hoe le miavina hitany Wendy rehefa le mamaly ianao dia ohatra ny somary mirirana fantatro hoe azoko tsara ny tianao tongavana hoe tsy mahasahy mijery fasafasa dia mirirana fa ny olona sasany mandray an'iny hoe mangarika foana miavina foana fomba fizavako fa karaha ianao masika sa tsy masika masiaka masika rehefa inona le tena mampasika anao
za tsy masiaka tsako le normal fo karaha olo jiaby fa misy le raha zegny mbô karaha olo jiaby le misy raha tsy tiagna fo tsy mampaviditra. Ok are mino afa dia lava izay fiarahantsika teto izay hoe CATHALINA dia fotoana nahafahan'ireo mpakafy anao indrindra ihany koa raha nomezantsika fahafapo azy fa ty kokoa manokana ho anao satria tamin'ny fotoana nandalovanay tany Tulia tany Mangily tany dia tena anisan'ny makafy anao ry zareo ireo dia hoy izy hoe kokoa mirinao any amin'ny WENDY CATHALINA dia mba mifamadika indray zany eto fa eto koa ianao koa angatana mba anao kokoa any zareo vahoaka ny Tulia satria anisan'ny dia makafy anao kokoa amina reja be Tulia akagny hoviana hono ianao ny andalo any amin'ny zareo any fa tsy anko boka lavitra ao anatin'ny hoafo foana fa zany ndraiky mety ho avy agny tsy tsy mbola tsy taiza moa zany zao nefa vitanao hoe fanandiananao akoatra ny Nosy be Diego Tamatavy za mbola tsy tamatavy za Antsoy efa nanano tany mbola tsy nandehanako Voemara Tamatavy de Antsirabe midina akagny Antsirabe midina saika adigny ty fanontaniana namana iray ty raha ohatra hoe raisina mpanakanto malagasy dia izy no tianao hoe ampiara-peo hiaraka aminao mba hoe nofinofinao ihany koa hoe mba dray andro any ama za mba te hiaraka hira amin'ito olona ito fanakanto gasy Sovete Lionel tsy haiko vai mety hoe vehivavy tsy haiko izy hoe mba tianao hoe mba ndray andro any hiaraka hira amin'ito mpanakanto ito sa mbola tsy nieritreritra an'izay mbola tsy ary nandinika zegny loatra mpanakanto vahiny tena ankafizinao ndray ary Shensia ok izay ary avatra faraparano WENDY CATHALINA totritsika ho amin'ny mpakafy indray ara fa dia hifarana zany ho fiarahantsika eto amin'ny destination Malagasy za afitranahy aloha dia mbola mamerigny fisaorana ndraiky anare za merci satria nare moino amin'ny soutiennare nare ake foagna zay raha bako nare mankafy dia maravoravo za dia voilà karaha tanare tia za koa za tianare magnano zegny dia zegny za miezaka foagna za ho za mbô hagnano raha tsara hagnano raha tsy akivy anare magnano zegny dia tanteraka soamatsara ty fiarahantsika niaraka tamin'ny WENDY CATHALINA ka dia akasitrany isika tsirairay avy mbola mamerina firarisoa ihany ho anao ho ao anaty groupe eo ihany koa ny fianarana zavela fa hafa ihany zany hoe mbola sipakely sa dia efa mira no tena intelligente be ihany koa zay WENDY eny ary dia kokoa manokana ihany koa ny Lola dia kopakopa-tara rehefa noentiny WENDY teo ho anareo vahoaka ny Tulia ihany koa anisan'izay hoe ny andro fatratra an'ity fiarahan'ity dia tsy adonona ihany koa ianareo any Tsoy ihany sarantsika manokana ny Petra anisan'izay hoe nandray antsika tamin'ity fotoana anio ity dia amin'ny heriny ary azadonona fiarahantsika eto amin'ny destination Malagasy. Découvrez plus de fun avec les promos vacances Orange. Orange, manucha wanao. Kombo mtucha ni mari mkufatitia